Nisy fiovana ny fomba fiasa ao amin'ny fokotany ny morafeno amin'izao fotoana izao ho an'ireo olona zay atonga mikarakara ny taratasy eo anivon'izany bureau fokotany izany raha ny fanazavana nomeny lehibe ny fokotany. Raha zatra tsika taloha tsy misy secrétaire teto amintsika amin'izao fotoana izao zany efa misy secrétaire comptable miasa eto anivon'ny fokotany. Ka ny zavatra rehetra zay taratasy karakaraina eto anivon'ny fokotany dia mandalo ao amin'ny secrétaire comptable avokoa ary mahazo reçu avy ao amin'ny secrétaire ilay olona miaraka amin'ilay taratasy ilaina no manantona alefa ny secrétaire amin'ny président fokotany na ny lefiny manangataka ny sonia ampanankeran'izay taratasy zay. Fa raha ohatra ka tsy misy reçu avy amin'ny secrétaire zany ny taratasinao dia miala tsiny fa tsy afaka manao sonia ny taratasinao io ny chef fokotany na ny vice président fokotany mba ialana amin'ilay resabe ihany koa sao dia misy resaka hafa indray rehefa avy eo fa enregistré daholo ny zavatra rehetra taratasy mandalo eto anivon'ny fokotany Morafeno manomboka izao. Moa ve fandraisana fanapa-kevitra zay ianareo nanapaka azy sa hoe nisy fifampidiniana niaraka tamin'ny tompona ndraiky mpanjakana? Ya ny rafitra misy dia efa misy hatramin'izay ao anatin'ny rafim-panjakana izany hoe misy atanatohatra président, vice président, secrétaire, chef secteur sy ny taran'izay. Fa hatramin'izay zany mbola tsy voatendry ny nay teto amin'ny fokotany Morafeno ka amin'izao fotoana izao dia efa amin'ny toeran'izy miasa eto anivon'ny fokotany. Fomba fiasa tena izy ary tokony efa nisy hatramin'izay izao ampiarina izao hoy ny fanazavany lehibe ny fokotany ny Morafeno. Ka amin'izao fotoana izao efa miatra io fiovana io mba ampanara-penitra. Ka amin'izao fotoana izao efa miatra io fiovana io mba ampanara-penitra ny fomba fiasa raha ny fanazavana voaray.